Alahady fa 7 ny volana jona 2024. Anio ry havana dia alahady fa 4 manaraka ny trinité. Alahady farany iarahantsika mibanjana tamin'ity volana jona ity ny lohahevitra hoe Anorenana ny maha Kristiana ny finoana. Ary alahady ihany koa hitondrantsika ambavaka ny firenentsika amin'izao fankalazana ny faraika 12 taona niverena amin'ny fahaleovantena izao. Ny toridi amin'ny endriny faharoa no tanterahantsika ary ho fanambarana ny finoantsika dia ny fanenkempinoana vavolombelona laharana faha-4 no homanitsika. Ny mitory ny tenin'Andriamanitra dia ny Ray aman-dreny Randrena Soalain mpitandrina. Ny miara-miasa dia ny Ray aman-dreny Lolona sy Dekona ao amin'ny sokajy mino. Ny mitendry ny zava-maneno dia ny mpanompon'Andriamanitra Ravelson Nandrianina. Ry havana malala ao amin'ny tompo, ho aminareo ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'ny Andriamanitra ray sy Jesosy Kristia tompontsika. Hideran'Andriamanitra isika ao amin'ny famakintsika ny salamo. Salamo faha 3:30, ny 2:12 ka hatramin'ny 2:20. Toy izao no anantantarahantsika izany. Ny mpitarika no hamaky ny tapany A ary ny fiangonana no hamaky ny tapany B. Aorian'izay dia ny hira faha 127 no vetesintsika ary tsy mipetraka tsika raha tsy vita ny vavaka. Salamo faha 3:30, ny 2:20 ka hatramin'ny 2:20. Amin'ny anaran'ny tompo tsangantsika ry havana. Sambana ny firenena izay manana ny Jehova ho Andriamanina. Eny an-danitra no hitsinjovan'i Jehova. Eo amin'ny fonenany no hijereny. Dia izy mpamorona ny foniny rehetra. Tsy misy mpanjaka voavondrony amaron'ny miaramilany. Ny soavaly tsy azo tokiana ho famonjena. Indro ny mason'i Jehova mitindro ny izay matahotra azy. Mba hanafaka amin'ny fanahiny amin'ny fahafatesana. Ny fanahintsika miandry an'i Jehova, fa izy no ifalian'ny fontsika. Jehova aoka amin'ny famondraponao hitoetra aminay. Amen.
Ivavakantsika ry havana. Ry Andriamanitra tsara indrindra izay any an-danitra misaotra sy mankasitraka anao izahay noho ny fitiavana sy ny famindraponao tsy talany ka niarovanao anay hatrany. No tao aminao sy no tantananao izahay ka indro tonga eto amin'izao tempolinao masina izao. Isaotra, idera, anome voninahitra sy ankalaza ny anaranao. Mankasitraka anao izahay fa Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra masina ary Andriamanitra marina. Misaotra anao noho n'ity andro ity, fa tsy toy izao izahay, fa ho toy izao tokoa izahay mpanomponao, raha tsy teo ny fahasoavanao. Misaotra fa mbola velonay izahay ka afaka mideranao. Atrofenao ary Tompo ny fotoana rehetra ho voninahitry ny aranao irery ihany. Ary amin'ny anaranao Jesosy Kristy, Tomponay, no anaovanay izany mivavaka izany. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Ravina malala amin'ny Tompo, tonga amin'ny fotoana fiainona ny ten'Andriamanitra sady isika. Mialoha izany dia ataontsika ny hira fa telo ambin'ny folo sy telonjato ny andininy voalohany sy faharoa. Dia miroso avy hatrany ny tompon'anjara mivavaka fitsilovana sy izay hamaky ny teny. Aorian'izay dia mitsangana isika manao ny hira faharoa ambin'ny folo sy telonjato ny andininy voalohany sy faharoa hitsenantsika ny afatra izay hoentiny Ray aman-dreny mpitandrina. Niantra ry firenena, ry Jesosy tompona, ambarao ny famonjena, zay nataonao faizany, asehony eny mamonjena. Andriamanitra ranay eo, ranay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Saotranao izahay fa mbola maminay hatrany ny mandreny teninao sy ny afatrao ankehitriny, mba hamataranay ny sitraponao. Fanay masina, omany ny fonay, omany ny sainay, omany ny fanahinay rehetra, mba handray ary hanapa-kevitra ankatoy izay nambaranao aminay. Amin'ny alala izany teninao sy ny afatrao, mba azonay haimpanao vaovao indray, entinay mamakivaky ny fiainana, sy mba hampiorina hatrany ny finoana ianao. Fanahy masina, tendreo ny vavan'ny retim-panomponao izay mamaky ny teny, sy hitondra ny afatrao, mba ho voapita aminay marina tokoa, izay tianao ambara amin'izany komitenena Jehova, fa voninka iainanao izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy sy mpanavitra anay, no angatahana izany. Saotra raha io. Amen. Araka ihany sy hamaky ny teny soratra masina isika
Izany dia hitantsika eo amin'ny mpanjaka faharoa, mpanjaka faharoa toko faharoa amby roapolo, andininy faha 1 ka hatramin'ny faha 20. Mpanjaka faharoa toko faharoa amby roapolo, andininy faha 1 ka hatramin'ny faha 20. Mpanjaka faharoa toko faharoa amby roapolo, andininy faha 1 ka hatramin'ny faha 20. Rehefa hita dia mivakitsika amin'ny anaran'ny tompo. Ary rehefa ren'ny mpanjaka ny teny tao amin'ilay boky lalàna, dia nandritra ny fitafiana izy. Ary ny mpanjaka nadida ny Kipisorona sy Ahikama, zanak' Safana sy Akibora, zanak' Mikaia, sy Safana mpanoratra ary Asaia, mpanompon'andriana hoe: mandehana ianareo ka manontania an'i Jehovah ho ahy sy ny vahoaka mba amin'ny Joda rehetra ny amin'ny teny'ity boky vao hita ity. Fa mafy ny fahatezeran'i Jehovah izay mirehitra amintsika noho ny tsy nihainon'ny razantsika ny tenin'ny boky ity, hanao arak'izay voasoratra ho antsika. Dia nandeha Ilkia Episorona sy ny Ahikama sy Akibora sy Safana ary Asaia ka nakany amin'ny olona mpanomany vavy, vadin'ny Saloma, zanak' Tikva, zanak' Arasa, mpitahiry ny fitafiana, fa nitoetra tao amin'ny tanàna ambany tany Jerosalema rahavehivavy, dia niresaka taminy izy ireo. Ary hoy rahavehivavy taminy: izao no lazain'i Jehovah, Andriamanitry ny Israely: lazao amin'ny lehilahy izay naniraka anareo aty amiko hoe, izao no lazain'i Jehovah: indro ahatonga loza amin'ity tanàna ity sy amin'ny mponina eto, dia arak'izay rehetra lazain'ny boky novakian'ny mpanjakan'i Joda, satria nahafoy ahy izy ary nandoro didika azo manitra tamin'ny andriaman-kafa ka napahatezitra ahy tamin'izay rehetra nataon'ny tanany. Dia mirehitra amin'ity tanàna ity ny fahatezerako ka tsy ho sakanana. Fa ny amin'ny mpanjakan'i Joda izay naniraka anareo anontany an'i Jehovah kosa nefa, dia ambara ao aminy hoe, izao no lazain'i Jehovah, Andriamanitry ny Israely, ny amin'ny teny izay novakianao, satria ninoanatra ianao ka nanetry tena teo anatrehan'i Jehovah raha nandre izay nolazaiko ny amin'izay anjohy ity tanàna ity sy ny mponina eto, dia niandravana azy sy ny ahatongavany ho fanozonana. Ka nandritra ny fitafianao sady nitomany teo anatrehako ianao, dia izao kosa efa niaino ho Jehovah. Koa indro angoniko any amin'ny razanao ianao, ary angoniko any amin'ny fasanao amin'ny fiadanana, ary ny masonao tsy mba hita izay loza rehetra hoentiko mamaly ity tanàna ity. Dia nitondra valiny ho any amin'ny mpanjaka izy ireo. Amen. Matio toko faha 9ambinifolo, andininy faha 13ambinifolo ka hatramin'ny faha 7ambinifolo. Matio toko faha 9ambinifolo, andininy faha 13ambinifolo ka hatramin'ny faha 7ambinifolo. Rehefa tonga tany amin'ny faharitanin'ny Kaisarea Filipo Jesosy, dia nanontany ny mpianany izy ka nanao hoe, ataon'ny olona ho iza moa zanak'olona? Dia hoy ireo, hoy ny sasany Jona mpanao batisa, ary hoy ny sasany Elia, ary hoy ny sasany Jeremia na anankiray amin'ny mpaminany. Ary hoy Jesosy taminy, fa ianareo kosa manao ho iza? Ary namaly Simona Petera ka nanao hoe, ianao no Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe, sambatra ianao ry Simona Barjona, fa tsy nofa mandra naneho anao izany, fa ny raiko izay any an-danitra. Ary izao milaza aminao koa, ianao ny Petera, ary ambonin'ity vatolampy ity no ahoroko ny fiangonako, ary ny vavahadin'ny fiainana tsy hita tsy haharesy azy. Omeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra, ka na inona fehezinao ety ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona vahanao ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Kristiana voalohany, toko voalohany, andininy faha 4 ka hatramin'ny faha 5. Kristiana voalohany, toko voalohany, andininy faha 4 ka hatramin'ny faha 5. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva ny aminareo aho, noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena anareo ao amin'ny Kristy Jesosy, dia ny nampanana arenanareo ao aminy amin'ny zavatra rehetra, na ny teny rehetra, na ny fahalalana rehetra, araka ny orenan'ny filazantsara ny Kristy teo aminareo. Ka dia tsy latsaka amin'ny fanomezam-pahasoavana rehetra ianareo, miandry ny fisehoan'i Jesosy Kristy Tompontsika,
izay ampiorina anareo koa hatramin'ny farany, ka dia tsy anatsiny ianareo amin'ny andron' Jesosy Kristy Tompontsika. Matoky Andriamanitra izay nahatonga ny fiantsonanareo hanananareo firaisana amin'ny zanany, dia Kristy Jesosy Tompontsika. Ray masino manamasinanay amin'ny famarinana, teninao ny famarinana. Amen. Ny fanahin'i Kristy Jesosy any ariafako, lay fanahy fanampijoro panompon'Andriamanitra maro ato amin'ny soratra masina, lay fanahin'Andriamanitra efa nampijoro ireo mampifiora maro manerana amin'izao tontolo izao, indrindra feto amin'ity firenentsika ity. Ny fanahin'Andriamanitra izany no hiasa mahery ety am-pontsika, ahatsiarovatsika ilay tenin'Andriamanitra rehetra izay novakiana teo, fa indrindra andraisantsika ny fampianarana avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany amin'ity anio ity. Anio ry havana dia hianatra soratra masina isika, dia sokafy eo ambany masinao ireo perikopa rehetra izay novakiana teo. Atombokitsika izany amin'ny filazantsara araka ny Matio, Matio 9:10, ny 7:10 ka hatramin'ny 7:10. Aorianan'izay dia ho tohizantsika amin'ny bokin'ny Mpanjaka 2:2, ary ny amaranantsika azy kosa dia ny Koritiana 1:1. Anisan'ny malasa fisainana ny mpandinika soratra masina maro ry havana, lay fanamariana amin'ny vaivay izay nataon'i Jesosy ao amin'ny filazantsara araka ny Matio 1:20, dia ilay tenin'ny Tompo manao hoe: tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Tsy izay rehetra manao hoe tompoko tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ny tian'ny Tompo ambara amin'izany dia izao: tsy izay rehetra milaza fa Kristiana na misoratena fa Kristiana sy mpivavaka no andova ny fiainana mandrakizay. Mampieritreritra izany ry havako hoe misy izany olona mpivavaka, olona Kristiana, kanefa ho diso lalana izy. Fa raha ny tena tiany Jesosy lazaina dia izao hoe ny Kristiana, ny olona andova ny fiainana mandrakizay, dia misy andrasan'i Jesosy aminy, misy andrasan'Andriamanitra aminy mba tonga azo tonga any amin'ny fiainana mandrakizay. Lohahevitra izay banjintsika ry havana amin'ity volana jona ity dia mamaly izany, ilay manao hoe anorenana ny maha Kristiana ny finoana. Ny bazy ny maha Kristiana dia ny finoana. Na inona asa vita, na inona fahamendrena, raha tsy amin'ny finoana no anaovana izany rehetra izany, dia ho zava-poan'izany hoy Jesosy. Ny fanontaniana manitikity anefa dia izao: finoana toy inona izany?
ary finoana avay izay indrindraindrindra. Ny filazantsara araka Matio ry havana no mitondra valona antsika voalohany aloha. Matio 5:20 ka 7:20 ka hatramin'ny 6:20. Ataovy ao ambany masonao ry havako. Mahagaga moa ry havana ny zanak'olombelona, fa rehefa mahita zavatra mahagaga izy, indrindraindrindra fa mikasika ny kibo, dia tamana izy, ary dia mandeha ny resaka marobe eny amin'ny fiarahamonina eny. Dia izany mihitsy ny anjohan'i Jesoa. Rehefa nanome sakafo ny olona tsomby 5,000 izy, dia teraka ny resabe teo amin'ny fiarahamonina. Fa izy ny olona iny, fa ahoana ny avy tany an'izany? Dia manerana ny fiarahamonina ary manontolo izany. Dia nanontany ny mpianan'i Jesoa: "Ôry mpianatro, ahoana ny fiheveran'ny olona ny amiko tio Jesoa?" Dia namalo ny mpianatra ny fiheveran'ny olona anao. Ry tompo, dia izao ny sasany mieritreritra anao hoe jona mpanao batisa, nitsangana tamin'ny maty hono ianao. Sasany iray mieritreritra anao ho Eli, sasany mieritreritra anao ho Jeremia, sasany mieritreritra anao ho mpaminany. Raha raviny ireo tenin'ny vahoaka ireo havana dia izao: niheveriny ho mpaminany tsotra Jesoa, niheveriny ho mpanao fahagagana tsotra Jesoa, niheveriny mpanao fahasitanana tsotra Jesoa, fa tsy noraisiny amin'ny maha-Mesia mpamonjy azy. Dia hoy indray Jesoa fanondroany tamin'ny mpianany: "Ay, ianareo kosa, heverinareo iza." Dia nitsangana ny solotenan'ny mpianatra dia Petera, ary dia hoy Petera tamin'i Jesoa manao hoe: "Ianao ny Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Ianao ny Kristy, zanak'Andriamanitra velona", hoy ny solotenan'ny mpianatra. Zany valitenin'ny Petera zany ry havako, dia valiteny tena lalina tokoa. Tsy valiteny mandeha ho azy amin'ny fahazarana, fa valiteny vokatry ny finoana izay tao anatin'ny mpianatra ary tao anatin'ny Petera indrindra ihany koa. Vokatra zany valiteny miendrika fanefem-pinoana zany, dia namaly amin'ny Petera Jesoa ka niteny hoe: "Sambatra ianao ry Simona Barjona, fa tsy nofa mandranona ny ahoanao izany, fa ny raiko izay any an-danitra no nanome anao izany." Tiany Jesoa ambara dia izao hoe: tsy ilay Petera nofa mandrà, tsy ilay Petera mafana fo, tsy ilay Petera mora tezitra no niteny izany teny izany, fa lay herin'Andriamanitra, lay fanahin'Andriamanitra nanome finoana ny Petera no nampiteny azy izany. Nambaran'ny Petera mantsy ry havana fa i Jesoa arak'izany teniny izany dia tsy mpaminany tsotra, tsy mpanasitrana tsotra, tsy mpanao fahagagana tsotra, fa tena zanak'Andriamanitra velona mitondra famonjena ho an'izao tontolo izao. Arak'izany ry havana dia tsy noho ny amin'ny maha-Petera ny Petera no nanao joron'ny vavolombelon'ny finoana tahaka an'izany, fa noho ilay fanahin'Andriamanitra nanome azy finoana. Raha tsorony zany dia izao: ilay finoana izay anorenana ny maha Kristiana dia fanomezana avy amin'Andriamanitra. Ny finoana dia fanomezana avy amin'Andriamanitra, ka mila angatahana amin'Andriamanitra izany. Indray mantsy ry havana samy manana izay inony ny olona. Sasany mino andro, sasany mino fanamina, sasany mino toerana, sasany mino olona, ka rehefa mifanojo amin'izay inony izay dia mety ny fiainana. Raha vao tsy mifanojo tapoka dia maizina ny fiainana. Fa ambaran'ny soratra masina mazava tsara aminao ry havako amin'ity anio ity, fa ny finoana anorenana ny maha Kristiana, ny finoana tapakila andehanana any amin'ny fiainana mandrakizay dia fanomezana avy amin'Andriamanitra izany. Mila angatahana avy amin'Andriamanitra izany finoana izany. Ary ambaran'i Jesoa eto fa tena sambatra ny olona toa ny Petera manana an'izany finoana avy amin'Andriamanitra izany. Arak'izany ry havana tsy ny sakafo mahavoky ihany no mahasambatra sy mampilamina, fa ny fananana finoana ka hanana fifandraisana amin'Andriamanitra tahaka ny Petera eto. Ry havako malalo amin'ny tompo, ao anatin'ny krizy izao tontolo izao, mampisaka anao izao tenin'Andriamanitra izao. Fa ny olona manorina amin'ny fiainana amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra fifaliana foana izy, omen'Andriamanitra fahasambarana foana izy, omen'Andriamanitra fiadanana foana izy, ninona fahasahiranana.
Ninninna aretina, ninninna sedra zay lalovany. Tena mampahiretsika izany ry havako. Fa izaho sy ianao, na itsika eto an-tranon'Andriamanitra, na ianareo izay ny tokantrano any, samy mahatsiaro fa samy nandihy fotoan-tsarotra tokoa tao anatin'ny volana maro be izay. Fa nefa tsarovy ry havana, fa tianao Jesosy, tena tianao izy, ary zany ny anambarany aminao amin'ity an'ity fa manana fahasambarana, manana fiadanana izay omeny anao izy, izay tsy hanana an'izao tontolo izao. Azahoanao izany mangata amin'Andriamanitra, mba omeny anao ny finoana, azahoanao mijoro vavolombelon'ny Tompo tahaka ny nataon'ny Petera eto. Fa ny anorenana ny maha Kristiana dia ny fandraisana ny fivelomana, ny finoana avy amin'Andriamanitra. Faharoa ry havako, ndeha avatsikitsika indray ny tenin'Andriamanitra ary amin'ny mpanjaka faharoa. Raha ny enontsika ny famakinan'ny mpanjaka faharoa teo, toko faharoa amby roapolo manomboka amin'ny andinin'ny faaraika ambin'ny folo ka hatramin'ny andinin'ny faharoapolo, dia tahaka ny mitantara mahafinaritra tokoa ny mpamaky soatra masina. Marina moa zany fa tantara iny, fa saingy izao ny zava-misy ilafian'iny tenin'Andriamanitra iny ry havana dia orooro, tena orooro, satria nahoana? Tezitr'Andriamanitra, ary rehefa tezitr'Andriamanitra dia anafay Andriamanitra, anasazy Andriamanitra, ahatonga loza Andriamanitra. Ary zany rahateo ry havana ny tantaran'ity mpanjaka faharoa ity. Fa mialohan'izany rehetra zany aloha dia maneho indrindra ny tantaran'ny Josia mpanjaka izy ity, izay vao 9 taona monja dia efa tonga teo amin'ny fitondrana, teo amin'ny fanjakana. Ary ny zavatra mahagaga tamin'ity mpanjaka ity ry havana dia izao, tena niavaka izy satria tena nandeha mahitsy izy teo anatrehan'ny Tompo Andriamanitra. Ahoana moa zany mandeha mahitsy zany? Izay zavatra rehetrarehetra nataony dia tamin'ny fahamarinana, izay rehetra nalaminy dia tsisy mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy mba tahaka an'ireo mpanjaka zokony teo aloha, tahaka an'ireo Manase sy Amona, izay tsy nandeha mahitsy teo mason'Andriamanitra fa nanao fitondran-tena tsy mendrika, ary indrindra nanompo an'ireo sampy ny jentilesa marobe. Fa i Josia tsy mba tahaka an'izany, fa rehefa tonga teo amin'ny fitondrana izy dia ny zava-dehibe taminy dia ny anarana ny firenena, na ara-politika izany fa indrindra ara-pivavahana. Ny atao anatin'izany fanarenana izany dia anisan'ny nataony zava-dehibe ny fanarenana ny tempoly. Nodiovina ny tempoly, nalamina ny tao anatin'ny tempoly, ary tao anatin'ny fandaminan'ireo mpisorona be ny tao anatin'ny tempoly nahitana boky anankiray izay efa tsy nisokatra nandritra ny fotoana maro. Dia ny boky ny lalàna zany, mpandinika soratra masina moa lazany hoe boky ny Deutéronomie. Ary dia tao anatin'io boky io rehefa nisokafana sy nivakiana ary noentina teo amin'ny mpanjaka dia maneho fa tena tsy nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra tokoa ireo mpanjaka teo aloha, ny razam-bendry Josia, ka dia tena tezitr'Andriamanitra ka hitondra famaizana ho azy ireo. Rehefa nandrehan'izany ny mpanjaka dia tena tohina ny fony, tena nisento ny foamam-panahiny ka nandritra ny fitafiana izy. Ahoana moa zany nandritra ny fitafiana izany? Norovitany ny akanjony. Ny akanjon'ny mpanjaka ry havana sy ny akanjon'ny jiosy tamin'izany fotoana izany tsy tahaka ny antsika izao. Eny antsika moa izao ririnina dia manao akanjo be dia be, dia ilay akanjo ambony norovitana, fa tsy ny akanjon'ny ray manontolo akory norovitana. Misy ilay akanjo ambony iny zany dia tena tsara tarehy, ilay tena atao hitan'ny olona iny mihitsy, ilay mirentirety iny no norovitana, nosiarana. Dia izay no nataon'ny mpanjaka. Dikan'iny fihetsika iny ry havana amin'ny jiosy dia izao hoe fihetsika manao alahelo iny, fihetsika manao fibebahana iny, fihetsika maneho fanetretena iny fa tena diso. Tsy mba tahaka antsika olombelona ankehitriny ity mpanjaka Josia ity ry havana. Raha itsika ny teo amin'ny toerana dia avy hatrany dia ka tena tsy mety no dia faly anameloka ilay teo aloha, fa tsy mba zany no nataon'ny Josia. Fa na tsy aro izy, fa na dia tsy izy ary nanao ny faratsiana, na dia tsy izy ary nanao ny fahadalàna, dia nibebaka teo anatrehan'Andriamanitra izy, nifona teo anatrehan'Andriamanitra izy, nandritra ny fitafiana izy, tena nanenina izy noho ny ratsy rehetra izay nataon'ny razany. Rehefa malalo amin'ny Tompo, ny finoana izay tao anatin'ny Josia dia finoana miseho indrindra amin'ny fibebahana sy ny fanetretena. Rehefa malalo amin'ny Tompo, raha milaza antsika fa manana finoana ry havako, dia ny olon'ny finoana voalohany indrindra ny ao anatiny dia izao, mibebaka izy, nanoho ny faratsiana vitany izany
noho ny faratsiana vitan'ny ankohonana zany, noho ny faratsiana vitan'ny mpiray firenena aminy. Ravako malalo amin'ny tompo ao anatin'ny vanim-potoana ny fetim-pireneny tsika izao, tena mitodika amintsika malagasy ny tenin'Andriamanitra zany. Azafaly mametsiny ny akavia sy ny akavanana na ny teolo sy ny tany afara. Fa ny zava-dehibe dia izao hoe ny olon'ny finoana, ny tena kristiana dia mifona eo anatrehan'Andriamanitra noho izay rehetra faratsiana tamin'izay lasa rehetrarehetra izay, ary mangataka amin'Andriamanitra mba hiasan'ny fanahiny amin'ny vahoaka sy ny mpitondra amin'ny andro sisa rehetra mba samy andeha mahitsy eo mason'Andriamanitra. Zany ny tena olon'ny finoana riavana, ary zany no mampiavaka ny mpino amin'ny jentilisa. Jentilisa faly mifanilika, faly mifanometsiny, fa ny kristiana manorona ny fiainany, manorona ny maizy azy eo ambonin'ny finoana dia mibebaka sy manetry tena tahaka ny Josia eto. Ary rehefa nanao an'izany tokoa Josia ravana dia izao namindran'Andriamanitra foy. Raha mamaky tsara tsika ny salamo 150 dia voalaza ao fehiny salamo 150 dia ny hoe ny fotorotoro sy mangoragoraka Jehovah dia tsy ataonao tsinitsinina. Tena zany mihitsy ny nataon'Andriamanitra tamin'ny Josia. Rehefa tena nangorohoro ny fony Josia nibebaka teo anatrehan'Andriamanitra izy, na dia tsy izy mivantana nanao ny faratsiana dia namindra fo tamin'Andriamanitra. Dia nambarany tsara teo hoe dia amin'ny androm-piainanao ataoko lava ny ainanao nanjaka nahitry ny 170 taona izy, ary tsy nataon'Andriamanitra nahita ny sasy izay ho ataony amin'ny firenen'ny Joda ity Josia ity. Riavana malalo amin'ny tompo, na inona toeranao, na inona fahombiazanao, fa mety mifanohitra amin'izay koa, na inona mahanjorom-balanao, na inona mety tsy fahasairanana izay mianjady aminao, ny zava-dehibe dia izao, mahaiza manetry tena, mianoa anatra tahaka ny Josia, mibeba eo anatrehan'Andriamanitra amin'izay faharatsiana rehetra manodidina anao sy iainanao, fa zany ny olon'ny finoana. Fa rehefa mijoro tahaka ny Josia ianao dia tsy mba ataon'Andriamanitra tsinitsininy ny olona tahaka an'izany. Raha te hakadisiny efa amin'Andriamanitra ianao zany, raha te mba hanendrika tsara anatrehan'Andriamanitra ianao zany, ny tediavin'Andriamanitra sy andrasan'Andriamanitra amiko sy aminao dia izao, manetry teny ho natrehany, eno ny anatr'Andriamanitra ary mibeba. Fahatelo riavana dia atao amin'ny bokin'ny Koritiana voalohany. Hoe avadika tika indray ny Baiboly. Koritiana voalohany, toko voalohany, ny andinin'ny 4 ka hatramin'ny andinin'ny 5. Paoly apôstôly indray eto no manohatra ho an'ny Kristiana sy ny mpino tany Korinto. Raha rakatsatsika teo, ilay finoana dia avy amin'Andriamanitra aloha. Ary io finoana avy amin'Andriamanitra io dia miseho indrindra amin'ny fibebahana sy ny fanetretena. Eto amin'ity fahatelo ity indray avana dia ho hitanao fa izany fibebahana sy fanetretena izany dia mitondra amin'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Zava-poana ny fanetretena riavako raha tsy manome voninahitra an'Andriamanitra. Fa maro milaza azo manetretena sy mpanjaka ny fanetretena, fa na ny teniny na ny fiainany dia tsy manetretena sady tsy manome voninahitra an'Andriamanitra akory. Fa i Paoly eto dia maneho sy mampianatra ny Koritiana mba haizany tokoa manome voninahitra an'Andriamanitra. Inona moa ny zava-misy tao Korinto? Ny zava-misy tao Korinto dia izao, ny zarazara ny fiangonana. Rehefa tena mandroso tokoa riavana ny fiangonana, mitobaka ny fanomezam-pahasoavana dia lasa mitarika amin'ny fizarazarany zany. Fa rehefa mandalo fotoan-tsarotra ny fiangonana, sedraina ny fiangonana dia lasa mamiratra ny finoana. Mahagaga tokoa zany fa nahatra ny epita nahatra aty Madagasikara dia tahaka an'izany mihitsy. Fa rehefa nienjehana ny filazantsara tamin'ny Anorenana valina faharoa, nienjehana ny Kristiana dia toa lasa vao mainka namiratra ny finoana, mitombo ny Matio, ny elo ny filazantsara. Fa rehefa milamindamina indray ny tany dia lasa ny repikondry, ny fanasoasoana no lasa nanjaka. Dia tena zany mihitsy nitranga tamin'ny Korinto riavana. Na teo ara nefa riavana zany toetra zany, na teo ara ny fitondratena ratsy sy ny zava-dratsy ny aina mpino tao Korinto dia mahagaga fa nisaotra an'Andriamanitra ary nitarika ny mpino hanome voninahitra an'Andriamanitra Paoly apôstôly. Fa inona ny antony riavako? Misy antony telo reto. Ny voalohany dia izao, na teo ary zany rehetrarehetra zany dia nandray ny fahasoavana tao amin'i Jesosy Kristy ireto Kristiana ireto. Rehefa tonga tany Korinto Paoly, na tamin'ny alalan'ireo taratasy marobe izay nalefany, na amin'ireo asa marobe izay nataony, ny tanjon'ny Paoly dia izao, ny mba handraisan'ny Koritiana
ny fahasoavana ao amin'ny Jesosy Kristy. Ny atonga ny Kristiana iaina sy velona amin'ny fahasoavana ao amin'ny Jesosy Kristy dia niraisany zareo zany. Ny faharoa dia zao, nandray ireo are-panahy avy amin'ny tenin'Andriamanitra ny Koritiana. Maro be ny are-panahy amin'ny tenin'Andriamanitra dia niraisin'izy ireo zany. Fa ny fahatelo dia zao, nijoro vavolombelon'i Jesosy Kristy izy ireo, na tamin'ny moro na tamin'ny sarotra. Zany hoe zany, na teo raha izay mety tsy fataterahan'ny mpino tao Korinto, dia teo koa dia mety fahamendreny, nandraisan'ny fahasoavana, nandraisan'ny are-panahy ary nijoroan'ny vavolombelon'ny tompo. Raha sitsiny loatra ry havana, raha nisaotra an'Andriamanitra ary nitarika ny mpino an'ny voninahitra an'Andriamanitra Paoly Apôstôly. Satria na eo ara izay mety fahalemena, na eo ara izay rehetra tsy fataterahina, tena fiainan'ny mpino ary tena marika fa olona manana ny Jesosy Kristy, miorina amin'ny finoanan'ny Kristy ianao, ny fanomezanao voninahitra azy. Fanandray matsy ny olona ilay mpanahy, ka izaho mo te zaoko, ka efa zao ange ny raha tsy vitako e, dia efa zao ange ny zazaka tsy mba matateraka an'izany, za nge antonontonony ihany ara-pivelomany. Zay ry abako, izao tenin'Andriamanitra ao dia manambara fa manakare-pahasoavana ny tompo, ary nahazo anao avy any amin'ny tompo, na inona izay eritreretinao mety fahalemenao, na inona izay eritreretinao mety tsy fanananao, tsarovy fa maty teo ambony hazo fijalen'i Kristy, mba hatonga anao anakarena, mba hatonga anao ho velona noho ny amin'ny finoana azy. Ka rarany sitsiny loatra mahaiza misaotra an'Andriamanitra amin'izay anananao, amin'izay nitahin'Andriamanitra anao, mahaiza misaotra an'Andriamanitra mandrakariva amin'izany. Dia afaka malalo amin'ny tompo. Mahatonga mbola nomen'Andriamanitra fotoantsika amin'izao anio izao. Mahatonga mbola velonaina hatrapahamonjenitsika, dia tsarovy fa misy asa lehibe ankinin'Andriamanitra amintsika. Mentsika manome voninahitra azy. Ho antsika manokana moa ry havana eto Ambavahadimintafo, indrindra fa ho an'ireo zanakitsika ny telezana rehetrarehetra, amin'ny herin'ny anio isika dia hanatanteraka ny fetim-bokatra. Inona moa natao hoe fetim-bokatra? Ankoatran'ny hoe fanangonantsika ny enti-mananaovana ny asan'Andriamanitra, ny fetim-bokatra dia fiaona ny zanak'Andriamanitra izay nibeazina teto amin'izao fiangonana izao. Fiaonantsika hiaran'ny voninahitra an'Andriamanitra. Satria na mety eo ara izay mety zavatsarotra ny lalovantsika, mety eo izay mety tsy fataterahantsika, tena nandray fahasoavana avy amin'ny tompo isika. Mahatonga hatratr'izao fotoana izao. Ka rarany sitsiny loatra hiaran'ny voninahitra ny tompo isika. Ka ny teny fanentanana, fotoamantsika ny havatsika ny rehetrarehetra dia lazao hoe andao isika rehetra hiaran'ny voninahitra an'Andriamanitra. Fa lehibe loatra ny fahasoavana izay nomen'Andriamanitra antsika tao amin'ny Jesosy Kristy. Revako malalo amin'ny tompo. Tena ariary ny soratra masina eto amin'ity Koritiana voalohany ity, fa tsy miankina amin'ny fahalavorarian'ny mpino akory ny hanomezan'Andriamanitra azy ny fitahiana, fa omen'Andriamanitra maimaimpony izany noho ny amin'ny Jesosy Kristy. Tsy miankina amin'ny fahalavorarianao na miankina amin'izay anananao no andraisanao fitahiana avy amin'Andriamanitra, fa omen'Andriamanitra maimaimpony izany. Ny andrasan'Andriamanitra aminao dia zao, nijoroanao amin'ny finoana ka handray ireo fanomezan'Andriamanitra ireo hiaina, hivelona amin'izany ary zary izany amin'ny hafa. Izay no andrasan'Andriamanitra aminao. Ilay fanomezana omen'Andriamanitra anao, ilay fahasalamana omen'Andriamanitra anao, ilay fitahiana omen'Andriamanitra anao, tena raiso izany, hivelomo izany. Andraindray moa misy fiteny ohatran'ny vazivazy zay hoe, ialana tsiny raha misy mpanao kiraro moa izany eto. Ny mpanao kiraro ihany no somary ratsiratsy ny kiraro, dia tsitsika teboteboka telo amin'ny asa maro be. Fa misy tahaka mandray fahasoavana avy amin'Andriamanitra izy, fa dia ataony tahaka n'ilay baiboly amin'ny mariazy ilay fahasoavan'Andriamanitra. Ahoana moa ilay baiboly amin'ny mariazy? Mena azy ilay baiboly, dia ay tsara tahity, atao souvenir, apetaka tsara eo amin'ny biblioteka eo, dia eo iny. Ry havako malalo amin'ny tompo, ny fanomezana omen'Andriamanitra anao, ny tombon'andro omen'Andriamanitra aloha dia misy antony izany, hivelomo izany, hisitrao izany, ary zareo koa amin'ny hafa. Ny finoan-drasan'Andriamanitra aminao dia ny hatonga anao ho vonona nome voninahitra azy. Na inona trangan-javatra miantro amin'ny fiainanao, na fifaliana na fisentona, ny vonoana mandrakarivo hanome voninahitra an'Andriamanitra na izay misy ianao. Ninona mitranga, ninona miatra. Ateo izany ravana ny fampahirizantsika. Ninona mitranga eto amin'izao tontolo izao, ninona lalovan'ny fiangonana manerana an'izao tontolo izao, andeha isika rehetra hiavako, andeha isika rehetra hiara-nome voninahitra an'Andriamanitra amin'izay rehetra tanterahantsika. Anisan'ny zavatra tsara ravana moa tao anatin'ireny fiboan'ireny ny fitomboan'ny fitorianan'ny filazantsara, any amin'ireny tapajotra-piarahamonina ireny, tsisy maharatsy an'izany moa, kanefa koa misy mampisento amin'ireny, satria tsy vitsy ny olona ny manaratsy ny fiangonana sy ny filazantsara koa any anatin'ireny tapajotra ireny. Izaho sy ianao ry havana, ilay tena mpino manorona ny fiainantsika sy maha Kristiana antsika amin'ny finoana,
aoko tsaroantsika mandrakariva, na any amin'ny tambajotra-piarahamonina, any amin'ny asa mandrara, any am-pianarana, indrindra ty am-piangonana, andeha ny fiainantsika, andeha ny tenintsika, andeha ny ataontsika ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra mandrakariva. Tsy hanamaizina ny fahazavan'ny Kristy apetrany eo amin'ny fiangonana, tsy hanamaizina ny fahasoavan'Andriamanitra omeny ny mpanompony sy ny mpino rehetra, fa mba isika kosa any amin'izay rehetra lehentsika dia mba ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra tahaka ny Paoly apôstôly anome voninahitra an'Andriamanitra. Ka hiteny manao hoe misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Eo an'Andriamanitra rehetra ny voninahitra ary ny fitahiny sy ny fahasoavany kosa ao amintsika rehetra, ka norenantsika ny fiainantsika tokoa amin'ny finoana, dia ilay finoana avy amin'Andriamanitra, ilay finoana miseho amin'ny fanefetena sy ny fibebahana, fa indrindra ilay finoana entsika manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny androm-piainantsika manontolo. Amen. Hosetrin'izany tenin'Andriamanitra izany ry havana dia iombom-bavaka isika, hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay eo, misaotra anao izahay fa noho izany teny nomenao anay indray androany izany zany. Mampantsay anay hatrany ny hananany finoananao Andriamanitra, hanantanterahanay ny asa fanomponanao, hanantenanay ny fanjakanao. Tompo, omeo fomba bebaka izahay, aizanay manetry tena eo anatrehanao. Tompo, ampianaro izay amin'ny voninahitra ranao amin'izay rehetra ataonay. Vavaka ry ankehitriny amin'izao fiangonana nametrahanao anao izao. Ao ny ray aman-dreny mpitandrana, Randrenarso Alain sy ny ankonany, ny ray aman-dreny mpitandrana mianatra ra sy ny ankonany, ny birao am-piangonana, ny olona sy ny diakona, ny sampana sy ny sampanasa rehetra, ny fikambanana ary ny Kristiana rehetra tsy misy ankanavaka, mba andeha eo ambanin'ny fitarihan'ny fanainao masina ka hijoro hatrany ho varoolombelonao Jesosy Kristy. Mivavaka izay amin'ny fetim-bokatra izay atao amin'ny alahady heriny anio, mba ho tanteraka soamantsara izany, azony indray miatrika ireo adidy maro samihafa amin'izao enim-bolana faharoa amin'ity taona 2024 ity. Entinay ambavaka koa ny synode lehibe FJKM izay atao amin'ny volana Aogositra ho avy izao any Sambava, mba ho tanteraka soamantsara, hitondra fanavoazana ho fampandrosoana amin'ny fanjakanao Andriamanitra. Mivavaka izay ho an'ny firenena malagasy misy anay, mba hanjakan'ny fihavanana, fifankatiavana, firaisan-tsaina ary fahendrena avy aminao. Andriamanitra, jereo manokana ireo mpitondra anay, ireo rehetra manana andraikitra eto amin'ity firenenay ity, ireo mpifanandrina ara-politika isan-karazany, mba hanana fo matahotra anao, hijoron'ity firenena ity amin'ny lalan'ny fahamarinana sy ny fahamasinana ao aminao Jesosy Kristy. Anaky ny fahefanao sy ny herinao fa ianao ny tompon'ny tany sy izy rehetra eo aminy. Rainay ozy any an-danitra, ho amasina ny aranao, ho tonga ny fanjakanao, ho atao ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omenao an'io izay anasa hazo ao anay, ary mamelany epikay
tahaka namelana ay izay meloko taminay. Raza mitondra anay amin'ny fankapana fa manafana ay amin'ny ratsy, fanao amin'ny fanjakana sy ny hery ary mivoninahitra mandrakizay. Amen. Andeha ataontsika eo am-pitsanganana ry havana ny fanekem-pinoana vavolombelona lalana faha-efatra. Manambara ny finoantsika an Jesosy Kristy isika, dia araka ny teniny jona mpanao batisa hoe: indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay nanaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Sy araka ny teniny nataony Andrea hoe: efa nahita amin'ny Mesia zahay. Sy araka ny teniny nataony Natanaela hoe: Rabi, ianao ny zanak'Andriamanitra velona. Sy araka ny teniny nataony Samaritana hoe: ny tenanay no nandre ka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao. Sy araka ny teniny nataony Petera hoe: ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Ary araka ny teniny nataony Tomasy hoe: Tompoko sy Andriamanitro. Amen. Petraka isika. Andehantsika ry havana hanavao ny fanolorana tenantsika amin'ny alalan'ny rakitra ho mariky ny fifaliantsika. Keo am-panatanterahana ny rakitra dia ataontsika ny hira fa 550 nitsangana isika. Andininy fahadimy dia faranana amin'ny amen.
faleno mena faiza. Amarany izao fampovavahan izao tsika ry havana. Ay, mbola misy filazandraraha. Dia mbola faly miarabantsika indray ry havana nahatratra ity alahady farany amin'ity volana jona ity. Manomboka izao dia toy izao indray ny raharaha izay olazaina amintsika. Aorianany raharaha-piangonana aloha dia nisy hiakatra ny hanao fanentanana ho amin'ny ara-pahasalamana tahaka ny efa mahazatra antsika, ary ny ray aman-dreny mpitandrina no amarana izao filazana izao. Toy izao ary ireo raharaha izay voaray eto an-toerana. Fandaminana volana jolay, idirana indray amin'izay no tanterahantsika manomboka iny volana jolay iny ka manomboka miditra amin'ny 7 maraina. Misy miverina avokoa amin'izay ny asa rehetra, misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo, ko ahitana sika hiomana ho amin'izany. Miverina ny mpihevitra rà, miverina ihany koa ny fivorian'ny mpandray, miverina ihany koa ny fivorian'ny sampana, ny sampanasa ary ny fikambanana. Miverina ihany koa mianatra ny katekomenina ka amin'ny alahady 12 jolay manomboka amin'ny 7 ora latsaka fefany no hiatombohan' izany fianarana izany. Fantatritsika moa ry havana fa volana jolay dia fanaovantsika ny fetim-bokatra. Araka izany dia entanina isika tsirairay aby, satria dia amin'ny alahady 4 jolay amin'ny herin'ny anio zany no tanterahana eto amin'ny fiangonantsika izany vokatra izany izay efa fanaontsika isan-taona. Ny lohahevitra sy ny tenin'Andriamanitra izay nondraisina tamin'izany dia ny Genesisy 12 ary 12 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Dia tonga anao ny firenena lehibe aho, sady hitahy anao sy ahalehibe ny anaranao, ary fitahiana tokoa anie ianao. Koa manentana antsika ry havana hiomana amin'izany fotoan-dehibe izay eto amin'ny fiangonantsika izany. Araka izany dia isy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo, isy ny rakitra manodidina mandritra ny fotoana anatanterantsika ny rakitra, dia ireo atoko-pihira izay efa niomana ho amin'izany no anatanteraka ny hirany mandritra izay rakitra manodidina izay. Koa araka izany dia isy latabatra voatokana eo an-tokotany andrefana andraisana ireo izay tolona sy tolotra ho tanterantsika ao anatin'izany. Araka ny efa fantatsika moa dia 16 millions d'ariary ny vina hotratrarin'ny tsika rehetrarehetra ao amin'ny fanatanterahana izany vokatra izany, ary izany vola izany dia hoentintsika hoenti-manana hiatrehana indray ny enim-bolana faharoa. Ireo taratasy avy eto an-toerana, taratasy avy amin'ny dekona Sololona sokajy maharitra, fanomanana ho amin'ny sokajy mandray ny asa fanompoana amin'ny fetim-bokatra ny asabotsy 3 jolay amin'ny 10 ora zany ny fanomanana izay tanterahany eto amin'ny fiangonana matoky azafady, ary eo ka ifampilaza. Taratasy avy amin'ny miasa fia, mianatra hira miasa fia ny asabotsy 3 jolay izao manomboka amin'ny 7 ora maraina, mifampilaza samy mitondra sakafo maivana. Taratasy avy amin'ny sekoly alahady, miverina mianatra ny sekoly alahady ny alahady 4 jona miditra amin'ny 7 ora ny mpianatra, jolay azafady tompoko, fa amin'ny 7 latsaka fefany kosa ny mpampianatra ny tonga. Iangaviana ny mpampianatra anatitra ny lisitra
Ny mpianatra atao amin'ny 3 exemplaire zany dia omena ny zokivola. Ny fanadinana dia atao ny 25 ny volana Jolay no tanterahana. Arak'izany dia mivory ny mpampianatra eo anelanelan'ny fidirana voalohany sy ny faharoa, anio zany ahafahana miomana ao amin'izany. Ny atoko-pihira Ambavahadimitafo misy ny fianaran-kira ny asabotsy 3 Jolay manomboka amin'ny 2 ora sasany eto amin'ny fiangonana, aoka ifampilaza. Taratasy voaray avy any ivelany. Asa fifandraisana sy fampahalalam-baovao komitin'ny mpihira ho an'ny mpitandrina sy ny fiangonana FJKM Ambavahadimitafo. Ry havana, ampitomboina ao aminareo mandrakariva ny fahalalana tsara ny Jesosy Kristy tompontsika. Fifaliana ao anay ao amin'ny asa fifandraisana sy fampahalalam-baovao komitin'ny fihirana, ny maniraka soloteny eto aminareo hivarotra ireo vokatra izay vokariny ny alahady 17 ny volana jona. Zavatra amidy eo amin'izany dia toy ny CD firana fanampiny, ny CD sekoly alahady, ary ny miaraka mirakitra ny hiran'ny tanora sy ny ankizy ary ny firana liturgie izay navoaka ny projet alphabetisation mba ho fanampiana ho an'ireo amin'izay adidy masina hiatrehany. Koentanina ny fiangonana hividy sy hiatra izany mba ho tena vava iray tokoa ary saina iray no entsika mideran'Andriamanitra. Eo ivelany eo amin'ny tokotany andrefana moa no efa misy ny latabatra izay misy izany fivarotana ny CD sy ny hira izany. Misy ihany koa ny ireo boky liturgie Kristiana izay hitantsika eo ihany. Dia isaorana be da be ianareo amin'ny zavatra rehetra izay efa ataonareo amin'ny anaran'ny komity fihirana FJKM. Dia toy izay ry havana ny raharahan'ny fiangonantsika androany dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Miarabay antsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Tonga amin'ny fotoanan'ny fanentanana ara-pahasalamansika. Jakoba 2:20 fa maty ny tena raha tsy misy fanahy, any Matio izany koa ny finoana raha tsy misy asa. Misy asa taken'Andriamanitra amintsika. Misy asa voalohany amin'izany dia ny fitorina ny fihejan-tsara. Mba ahafahantsika manao izany nefany dia mila fahatoniana isika ara-panahy, ara-tsaina ary ara-batana. Ny ara-batana no resantsika eto dia resaka ny lafin'ny fahasalamantsika izany. Tsy azo ditsita zany amin'izao fotoana izao zany fa tao anatin'ny 2 na 3 andro teo eo tsy mahita angamantsika fa raha somary mivava be mihitsy ilay fanarahana ny fipetra ara-pahasalamana momba ilay Covid. Jerevantsika nahita tamin'ny tele tsika eny an-dalantsika ohatran'ny somary varim-baniny ka mila mitandrina tsara tsika. Mbola misy ny Covid. Taremarika afana amin'ny teny izany. Ny taremarika farany tamin'itsika tamin'ny 25 juin teo dia misy 28 ny novoaka, misy 7 ny sitrana dia son'Andriamanitra fa tsy nisy nodomandry. Izay ny tetetoerana fa raha ny ivelany samy maintsika izany zao fa any Aostralia amin'izao fotoana izao dia hiverina indray ny confinement. Hiverina satria sarongatra be indray ny Covid. Hitantsika any Strasbourg any Angleterre fa mitady azo vahana indray ny variant le delta le avy any Inde zany. Midika izany fa mbola eo le Covid mila mitandrina tsara tsika. Na vita vaksiny ianao na tsy vita vaksiny mila mitandrina tsara. Momba amin'ny vaksiny moa zany dia raisika kely ndreto misy publication nataon'ny système des Nations Unies. La vaccination sauve. Manafitra hozy izy ny vaksiny satria manampy tsy ahatongavana amin'ny forme grave ny vaksiny. Hitantsika zany amin'ny lafin'ny taremarika ihany any Amerika zany fotoana izao tamin'ny fotoana mbola tsisy ny vaksiny tsy latsaka eo amin'ny 4000 5000 isan'andro ny nodomandry tany Amerika. Nanomboka anao vaksiny zareo nefany eo amin'ny chiffre farany zao eo amin'ny 70 millions efa navita ary miena tarak'izay koa ny forme grave. Ny any Frantsa koa hitantsika mitafa amin'ny fahitalavitra eo amin'ny 25 millions efa navita zany zao fotoana izao ny tanjon'zareo amin'ny farany volana Jolay dia eo amin'ny 40 millions ny enjehany. Dia raha manaraka tsara tsika rehefa miprezante an'ilay zavatra miseho any France izy dia asehony le courbe
nisy niakatra ohatr'izao izy dia nanomboka ny vaksiny tena efa midina ohatr'izao izy zany. Sura ve zany manafitra ve zany ny vaksiny anjarantsika mamaly azy. Mbola toy ihany publication nataony système des Nations Unies, la vaccination est sûre izy. Dikan'izany zany dia izao vaksiny rehetra izay ampiasaina na ny AstraZeneca na ny Moderna ny Pfizer na ny Johnson Johnson na ny Bruxelles dia azo antoka hoy izy ny système des Nations Unies satria efa voasedra daholo ireo vaksiny ireo vao nampiasaina. Teto toerana moa zany raha ny tarehimarika farany dia eo amin'ny 167 800 ny malagasy nanao vaksiny. Tao anatin'izay 167 800 nanao vaksiny izay dia 187 ny cas notifié nanao effet indésirable. L'effet indésirable nazany teo zany dia le toy ny somary mafanafana kely, toy ny misy marary eo mifato nanao vaksiny dia somary misy hafanana kely. Fa izay rehetra izay zany tsy nitarika akory hoe fahavazan-geza-be ilay izy. Momba ny atao hoe accident majeur moa zany dia araky ny lazain'ny ministère de santé teto amintsika dia tsy nisy ny accident majeur. Nisy zavatra niseho tamin'ny fianaratsoa iny fa ny filazana azy moa tamin'izay dia hoe tsy misy fandraisany amin'ilay vaksiny le zavatra niseho tamin'ny fianaratsoa iny zany. Tsara marihana zany araky ny raisika ihany foana ny publication ny système des Nations Unies hozy izy hoe ataoko amin'ny teny frantsay ilay namohany azy zany azoko ajerena tsara amin'ny page FB misy an'izay hoe Covid-19 FR be da be ny information voakandry zareo dia tiako hifampizarana amintsika izay information izay. Hozy izy hoe le vaccin constitue un moyen de sortie de la pandémie. Vaksiny hozy izy dia mety mba tsy lazany hoe izay ny lalana angamany, mety fomba anankiray ialantsika amin'izao valan'aretina izao. Manaraka izany koa dia mbola nampiany ilay izy le vaccin peut limiter l'apparition des variants très contagieux. Samy nalantsika fa araka ny lazainy teo hoe amin'izao fotoana izao any Strasbourg sy any Angleterre tsika dia mitady azo vahana be mihitsy ilay variant delta avy any Inde fa mahavoafehy azy iny le vaksiny izay vokarina amin'izao fotoana izao mahavoafehy tsara ary limité ihany koa tsy siny variant hafa indray mety mampatahotra bebe kokoa eo amin'ny farahana maso fizerenana zany ity Covid ity. Nefa tsara fantatsika zany fa matombo tena izay rehetra izay zany ny fety misy ny zavatra misy fa ny vaksiny est volontaire. Nijarika tsiraray manapa-kevitra hoe anao na tsy anao moa zany. Eo andaniny moa zany inona zavatra miseho koa raha-pasana amin'izao fotoana izao sarongatra mihitsy ny aretin'ny fitaovam-pisefony, ny rinite saisonnière isan-karazany, ny grippe, ny asthme, ny pneumonie, ny bronchite, ny bronchite amin'ny ankizy. Ny antony zany dia ty amin'izao ririny izao inona zavatra miseho mangatsika ilay rivotra somary bebe rano tombo ny hygrométrie ny rano amin'ilay rivotra iainantsika iny vokatr'izay inona memaina ny sela any amin'ny fitaovam-pisefony any raha izay faharoan'izay somary meteritery ny laran-drà dia tsy vao misy tonga tsara any amin'ireny amin'ireny sely ireny ny rà dia vokatra rehetra izay zany miaina ny fiarovana ny vatantsika. Etsy an-dany nefa amin'izao andro indrina izao araka ny fandinihan'ny manam-pahaizana dia somary miova ny fomba pisehoan'ny virus na ny bakteria sasasany fa misy coque ilay izy zany ohatra misy fonony ilay izy dia ilay fonony iny mipetraka manamafy ny contagiosité sy ny virulence, manamafy an'ilay otrikaretina sy mikaretina zany dia manjary misarongatra be ny aretin'ny fisefona amin'izao fotoana izao. Marina fa misy foana isan-taona misy ny grippe, misy ny amin'ny andavanandro ny sery, ny asthme sy ny pneumonie fa fotoana zany zao noho izay le singa zavatra maromaro miseho izay mampisarongatra azy. Inona ary no azo ataontsika izany? Na virus ny Covid io na virus amin'ny antina maromaro misy mitasaka ao amin'ny 200 eo ny virus mety manome grippe izay mety mitondra fahasarotana fitaovam-pisefona fa
Tovitovy ihany ny fihetsika tokony aserintsika. Dia voalohany io moa zany fanaovana masika amin'izao fotoana izao. Tsara verina any amin'ny apatsihiviny hoe anaovy reto le ara-pahasalamana satria fantatsika fa ny virus zany na ny bakteria sasasany dia amin'ny lalan'ny sela amin'ny orona, amin'ny vava ary amin'ny maso mety miditra any vatantsika. Raha izay faharoan'izay mazava ho azy ilay maso-tany matetika. Dia mitandrina koa tsika amin'ny tanana mba tsy handehandeha. Mitaingina bus ianao, mandeha eny an-tsena ianao, miditra any amin'ny supermarché, miditra any grande surface ianao makitikitika zavatra. Tandremana tsara iny tany iny mba tsy kitititika ny olona sy ny vava sy ny maso satria izay no mety hidiran'ilay otrika aretiny. Manarak'izay zatsika teo manasa-tanana. Manarak'izay le distanciation, le elanelana hajaina tsara zany izy. Dia miezaka koa zany mba tsy raha ohatra ka hoe mahatsiaro ohatrany tsy metimety ianao tsy dia mandeha ohatrany toerana misy somary misy fivoriana. Ny mampiavaka kely ny pathologie hivernale moa zany dia eo amin'ilay mangatsiaka ilay andro. Fa mangatsiaka ohatr'izao mila manao mafana tsika. Dia ny zavatra tsikaritra zany dia izao hoe rehefa manao mafana ianao dia tandremo tsara. Aza dia manao akanjo terikely, mety tsaratsara ihany zany ilay akanjo hoe mafanafana fa na ilay matevina be ireny. Fa ny mety ozy izy dia atao akanjo somary maivamaivana fa atao maromaro zany. Tsy atao lobaka anankitelo na anankefatra dia na akanjo baladazy satria izao ny antony zany. Voalohany indrindra ozy izy raha vao diso matevina be na tery be ny akanjonao dia sarotra be mihitsy ilay fatsembohana. Amin'ny andro mangatsiaka misintona lalan-drà, tsy mahazo raha tsara ny vatana, tsy miasa tsara ny fiarovana. Raha diso mafana be indray ianao ka tsy afaka mandeha tsara ny atsembohana dia iny koa zany mety manamaivana indrindra manalifaka ny fiarovana ka mila mitandrina tsara tsika amin'izany. Voalaza teo fa ny rano rahantsika hoe ny sela ny fitaovam-pisefoana dia somary maina moa zany manao syndrome sec amin'ny fotoana ririnina ohatr'izao dia mila misotra matetitetika. Tsy voatery rano mafana mangoraka fa raha matimaty fa ataovy matetitetika ilay izy. Ny zavatra tsy hapasita koa zany rehefa tonga ny ririnina ohatr'izao dia hiditsika daholo ny trano fa hoe mangatsiaka mianakavy. Avoay ozy izy ataovy matetitetika, sokafy matetika ny trano mba hikoriana tsara ny rivotra dia azo voaina dia azo hidiana moa zany. Ny sakafo amin'ny andro mangatsiaka ohatr'izao ohatrany hoe mera misakafo be zany tsika tsy ohatra hoe nareo aloha zany fa mety misy ny zany dia mba atao maivamaivana sakafo dia ataovy maromaro ny voankazo sy ny legioma moa zany. Dia fitandremana manaraka ny fanafody. Esantsika teo fa amin'ny andro mangatsiaka izao ankoatran'ilay vokatra resantsika teo dia misy karazana fanafody mety misy fiantraikany amin'ny centre thermorégulateur. Izany hoe teny adontsika aty misy centre izay mifehy ny hafanana amin'ny vatantsika. Ka raha tsy mitandrina antsika amin'ny fanafody sasasasany dia ireny fanafody ireny indray vao mainka mampangatsika antsika dia sanatria manao hypothermie. Raha hypothermie indray zany vao mainka manamora ny fidiran'ny virus amin'ny vatantsika. Mila matory tsara tsika, mila mangasa tsara tsika, dia mila mihaino koa tsika ny vatantsika. Ino moa zany hoe mihaino vatantsika? Vatantsika miezaka miaro antsika. Fa raha vao manomboka mangovitra hono ianao, ny dikan'izay dia izao tandremo fa manomboka miantso ny vatanao hoe manaova anao akanjo mafana, sotroina rano mafana, mipetrapetrahanao mba hainao ihany zany ilay vatantsika mba ahafahantsika mandrezabera tokony sazy an'izay. Amin'ny ankapobeny moa zany izay dia marifarana moa zany hafa sy ity zany tiako mba ho zaraina amintsika ihany zany. Nolazain'ny professeur Lovo zany nefrologue izy dia tena tellement ilazako aminareo mampalahelo be ozy izy fa nisy boaka kely tato amin'ny service 12 taona maty noho ny vigeance ny alina satria nahoana niverin'ny fianakaviana hoe tratran'ny covid dia tambavy nomeny. Vokatra ilay tambavy anjany vigeance rénale izy tsika mbola tsy manao transplantation amin'izao fotoana izao. Aleo re mitandriny tandremo ny tambavy izay tambavy fantatsika ka raha hoe tsy maintsy manao dia mba tandremo ihany izy fa aleo mitandrina foana. Dia ozy teo hoe tsika zany misy andraikitra miasa antsika, nisan'izany fitonina filazantsara. Mangataka an'Andriamanitra mba ahafahantsika manao an'izany araka ny salamo moa zany toko 2:9 hoe omey saina aho sy hanome saina anao sy hampianatra anao izay lalàna kalehanao mba ahafahantsika misafidy tsara mikarakara ny fahasalamantsika, mba ahafahantsika mahatosina dia takin'Andriamanitra amintsika. Dia lazam-boninahitra atao Andriamanitra ny fiadanany kosa ho antsika tsirairay avy. Saotra tompoko. Mahereza sy matanjah aza matahotra amin'ny vadim-po fa mombanao ny tompo Andriamanitra ao amin'izay rehetra
alehanao. Na eo ary afaka izay mety mampisento amin'ny zava-misy manerana amin'izao tontolo izao ary mitaka ety amin'ny firenentsika, indrindra eo ihany koa ny adidy sy andraikitra apetrako ny tompo amintsika, dia mahereza mandrakariva fa miara-mandeha aminao ny tompo Andriamanitra ao. Naiza alehanao. Fa tsarovy koa nefa fa mety tenin'i Jesosy matetika ny hoe mitandrema dia mila mitandrina isika ry havana. Amin'izay rehetra raisy ny tanana, amin'izay rehetra ampidirina ny ambava, amin'izay rehetra toerana alehantsika dia mila mitandrina mandrakariva dia mifanahin'Andriamanitra ny mba tsika tokoa mba ahazoantsika manome voninahitra azy amin'ny fahasalamana ara-panahy, amin'ny fahasalamana ara-tsaina, amin'ny fahasalamana ara-batana. Fa anisan'ny mahasalama ny finoana ry havana, ary efa nambaran'ny mpanompon'Andriamanitra teo moa zany ny fanaovana ny asa, indrindra ny asan'Andriamanitra. Ny teny faneva amin'ny fetim-bokatra amin'ny herin'ny anio ry havana dia ilay eo amin'ny Genesis manao hoe dia tonga anao ny firenena lehibe aho sady hitahanao sy alehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao. Ny zavatra lehibe tokony ho tsaroantsika ry havana dia izao hoe vahoaka no tahin'Andriamanitra isika. Tena no tahin'Andriamanitra isika, mba mbola afaka midera sy manome voninahitra azy. Fa tsarovy fa ny fitahin'Andriamanitra io dia tsy natao fikirina ho an'ny tena samy reraka io, tsy natao hiveloman'ny tena samy reraka io, fa mampitombo ny fitahin'Andriamanitra ny fizaran'izany. Azany indrindra ny antony fetim-bokatra ry havana, ny azahoantsika fampizara ny fitahinany men'Andriamanitra atsika, mety manao ny asan'Andriamanitra. Dia mahereza ry havako, na inona mampisento, na inona didy miandry atsika, tsaro fa miandany amintsika ny tompo Andriamanitsika, ary ny tanjon'Andriamanitra dia ny tonga atsika tokoa ho fitahiana. Mba ho fitahiana tokoa ny atsika rehetra, na ho misy atokantrano zany, any amin'ny toeram-piasana, any amin'ny fianarana, any amin'izay rehetra misy atsika any, ho fitahiana tokoa sika ho an'izao tontolo izao, indrindra ho an'ny firenentsika. Eo an'Andriamanitra ihany ny voninahitra fa ny fanahy masina kosa omba atsika, ampahery atsika, azahoantsika manome voninahitra n'Andriamanitra na amin'ny teny fa indrindra amin'ny asa. Izay ry havana vao hamarana ny fampiovavahana fidirana voalohany isika. Isaorana Andriamanitra no ny fantanterahany fampiovavahana izao, ary isaorana koa isika rehetra nandray anjara tao anatiny izany fotoana izany. Fandaminana dia toy izao: isika rehefa mivoaka, rehefa avy eo dia tonga dia mivoaka amin'ny varavarana atsimo, izy roa dia mandeha amin'ny tokotany atsinanana ary mivoaka ato amin'ny vavahady andrefana. Izany natao mba hitsinjovana ihany koa ireo Kristiana namatsika, havatsika izay hiatrika indray koa ny fampiovavahana fidirana faharoa. Koa mialohan'ny Tsodrano izay ataon'ny ray aman-dreny mpitandrina dia andeha redonitsika eo am-pitsanganana ry havana ny hira fa 4:700 ny andininy rehetra hitsangana isika.
Izay tononina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika manao hoe koa tomoera tsara azony ny fampianarana azy anampianarana anareo. Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ka nanome antsika ny fampionona mandrakizay sy ny fanantenana tsara amin'ny fahasoavana no ampionona ny fonareo anie sy ampahelanareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra ho voninahitry ny anarany. Amen. Petraka ainareo rehetra hifafaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.